vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba anisik ampunyang palay aminiran ampifaliana no iarabana atsika vahoaka ny toa masina iray manontolo tsy akanavaka manjoy itony fitaovana fampitan-davitra sy fahita lavitra itony izay mandrakariva dia ifampizarana ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy efa nandray ianao nandritra ireny fotoana lava ireny fa ny fotoana iarahantsika eto ihany koa dia mbola andraisanao fitahiana lehibe sy goavana tsy misy tahaka izany maro ny vaovao mafaly azo ifampiresahana famelony zavatra rehetra aloha afahantsika manomboka izany dia manasanao ndao iompopeo iara ivavaka isika mianakavy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lehibe loatra ny fahasoavanao ka ahafahana indray mifampizara fahasoavana eto amin'ity fahita lavitra sy fandarana ary ny onjapeo ity mino izay tompo fa vahoaka maro ny efa voatendrinao andray izany androany ary dia amangy anreto tokantrano fianakaviana tsirairay ireto ianao ary ianao zava-dehibe sy mahagaga tsy takatry ny saina asehoy ary zany herinao zany mandritry ny teninao dia iteny amin'ny fianakaviana amin'ny tokantrano amin'izao ankohonana mandray sy mampandroso zao ianao misaotra Jesosy amin'ny anaranao ny anaovana ny fangatahana vavaka ary ny antsoantso feno misaotra tompo amen eny ary zava-dehibe hatrany ny fiarahantsika amin'ny fotoana tahaka antony fizarana vaovao mafaly fizarana ihany koa ny taridalana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria tsika dia malala tsara fa io tontolo iainantsika rehetra mandava taona io dia misy zavatra mampiodina azy matoa zay mety ny fiainan'ny olona anankiray dia ao raha hoy ny fitenenan'izay misy zavatra mampandeha azy ao matoa koa tsy mety ny fiainan'ny olona anankiray dia misy zavatra zay manidy azy ao ary ny ambetiny resaka tsika eto amin'ity fandaran'ity dia hoe misy tontolona resaka fanahy be dehibe tsy tambo-tanisaina misy ny antsetra zay efa atrehtsika isan'izany zay atrehtsika ry amin'ny trano fivavahana vaony oloko mangarany teo mietsaka iriry ihany koa zay fotoan-dehibe arahantsika ombenombeny ary mbola iresaka izany hatrany hatrany isika dia ovela belaritsika ho ampina tosika irendretrarehetra reny andraisanao ny anjara ho anao ndao aloha tsika andray tenin'Andriamanitra zay taridalana ifampizarahantsika eto androany dia ao ambadika izay vela belaritsika andray ny toyny satria dia manakarepahasoavan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ao anatin'ny vanintaona mipasikatsika dia ataontsika mibato erany eto zay resaka izay androany mandritry ity herinandro ity atoato ihany koa dia ho fantatrao ny lanjany hoe inona no lanjan'ny pasika ny fiatraikany ny vokany eo amin'ny fiainan'ny olona indrindra fa amin'izao vaninandro zao misy koa ny efa tany aloha tany zany ny andraikitry ny mpitoriteny sy ny pastera dia ho raisinao ny anjaranao Exodosy 12 taridalana andraisitsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity raisitsika amin'ny 12 dia ho ampitsika any ambadika any ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe ity volana ity no voaloham-bolana ho anareo dia voaloham-bolana ho amin'ny taona ho anareo mitenena amin'ny fiangonana teny Israely rehetra ka manaova hoe ny andro fa 14 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany dia zanak'ondry iray avy no ho isa trano izany 12 fa andeha maka ny Egipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa izao no Jehova toizatsika ihany hatrany mbadibadika any dia rehefa avy eo azafaitsika amin'ny teny foy izany rehetrarehetra izany 17
ary ny fo aram-bola alina i Farao dia izy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra, fa tsy nisy fidradradradrana mafy tahaka izany tao amin'ny tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nisy nahafatesana. Dia napakany Mosesy sy Arona izy raha-mbola alina ka nanao hoe mitsangana miala eto avokoa ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehana ka manompo an Jehova araka ny nolazainareo. Fa niondry amanosinareo sy mibibinareo dia eto koa araka izay fa nolazainareo ka mandehana fa mba tsofo rano ao. Dia nandondona ny olona ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala tamin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izahay. Dia nentiny ny olona ny koba voalena raha mbola voaisy masirasira ny vilany fanaova-mofo voafeteny amin'ny lambany teny atsoriny. Ajanontsika hatreo fa ampy izay taridalana foy no raisitsika ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany hoe amin'ny fotoana riavana idiran'Andriamanitra nitsehitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia anomboka hiposaka amin'ny fahazavana, anomboka hiposaka ny fandresena ary anomboka hivadika ny petsy. Raha tsy hivona kely ny tantara dia tantarany zanak'Israely andevy 300 taona ny resaka eto amin'ity tantara ity. Fa ny vaninandro ny Paska tahaka an'izao diavintsika izao tsara manamarika moa fa misy toromarika ara-baiboly tsara ny tontolona Paska. Fijery anankiray zany ny hitantsika amin'ny calendrier iny dia rehefa lundi de Pâques dia mitsangatsangana ria darafify ary. Fa ny tena ara-baiboly sy ny tiany baiboly asongadina dia ny fanafahana nentina sy ny finosiny zany atao hoe Paska izany. Satria raha misy riavana fanafahana setsika lehibe nataon'Andriamanitra voalohany indrindra ary goavana tsisy ohatran'izany dia teo amin'ity Paska voalohany ara-baiboly ity. Nandritry ny 700 taona asa raha tombatombanantsika dia hoe génération firy mifandimby no ny fandimby tao anatin'izany nataranaka firy faringa rava potika tsisy vahaolana tsisy fanasitranana ary hatramin'ireo génération farany aza teo amin'ity fotoana ity dia mbola tao anatina fampitena fahoriana alahelo mafy. Ary any Exodus 2:7 any dia mitarainy ireo zanak'Israely reo sady mitomaniny amin'ny fampahoriana ataon'ny mpampiasa azy. Tsisy mpanafaka, tsisy vahaolana, tsisy fanasitranana, fa tsy haiko na izay ny atao hoe famangin'ny fanahy masiny, fa nalala nitodika tamin'Andriamanitra izy ireo ka niantso hoe tompo ô, vonjeo zahay, afao zahay. Dia tokoa mahagaga riavana hoe 700 taona Andriamanitra tsy nietsika, zanak'Israely koa tsy nietsika. Fa iny fois hoe vao nitaraina ny zanak'Israely ary nangataka dia nietsika koa Andriamanitra. Misy lesona manaitra zany aizy zany Andriamanitra riavana manaja safidy. Na dia ao anatina fiainana mafy sy mangidy azy ianao ka tsy taitra, tsy lina, dia Andriamanitra koa tsy manery anao ary tsy taitra ary tsy anery anao anao dingana. Tsy haiko na zany ngamba nahazo andreto zanak'Israely re taraiky tao 700 taona satria tsy mieritreritra mihitsy izy aloha mbola ilan'Andriamanitra, tsy mieritreritra mihitsy izy aloha hoe mbola mitady fanafahana hafa fa ndao hiezaka amin'ny herin'ny tena na fahaizana na vola na arena na traikefa dia navelan'Andriamanitra nandeha izy. Fa rehefa natsapy izy fa tsy mety, tsy izy vahaolana intsony, tsy haiko na kisendrasendra na zay mihitsy nefa tena izy dia niantso an'Andriamanitra izy teo Andriamanitra ny mietsika. Ary tsy haiko koa na fotoana voakajy na efa voalahatra na zay mihitsy no izy, fa nietsika tao anatina vanim-potoana ny Paska Andriamanitra. Mety niteny ve Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana zany lolo endrasako Paska dia eo any anao azy zay aloha zao tsy takatro kely fa resantsika zany amin'ny manaraka dia antanitsika amin'ny tompo hoe fa naninona ny endrasan'ny tompo Paska. Fa kosa tao anatin'ilay vaninandro ny Paska izay napietsika an'Andriamanitra amin'ny mahandriamanitra azy dia zao na inona vita tao aloha tao na inona natao tao aloha tao dia nakisaka Andriamanitra ho pejy anankiray manokana zany ezaka rehetrarehetra zany.
zadino fa nisy ezaka be dehibe vita tao aloha tao fa tsy naomby. Ary raha mifaraparan'izay hitantsika eo amin'ny tantara io dia nisy loza sivy nataony Mosesy fa tsy napetsi-bolomaso amin'ny Farao, tsy nampiova amin'ny fanapahan-keviny, tsy hamatotra ny zanak'Israely. Ezaka zany, vahaolana zany, fitsabony zany, fanafody zany, fanasitranana fa tsy nahasitrana ary tsy nahafaka. Ohatra mbo te hanontany anao tatokantrano ato zao hoe firy zay no vahaolana hitanao sy nampiasainao dia izy avy, dia naomby sa tsy naomby? Fa ny akamarony mbola io eo ihany, mbola mamatotra azy ny fahoriana, mbola mamatotra azy ny aretina tsy sitrapanafody, mbola manenjika azy ny fahantrano, trosy, faravam-piainana, mampitoloko azy andro manalina ny dona-pitiavana, mahazo azy eo amin'ny fiainany sy ny zavatra rehetra. Za tsy mino hoe mipetrapotsiny zany ianao io, za tsy mino hoe ao anatin'io ady io ianao dia croiser les bras fotsiny andro zay mitranga eo, fa mino aho fa efa mba nisy ezaka nataonao ihany, ary vokatry ny ezaka maro samihafa ataon'ny olona ary matetika mahatonga azy manao ny tsy fanao. Sasany lasa manompo sampy, manantona dadarabe, sasany lasa mitady vahaolana etsero fa tsy mahavahaolana, tsy maninony zany, ary tsy manenjika anao amin'izany na mandatsa an'izany ny tompo. Fa noho ianao hafaneniny mihitsy ry havana ny ilana antony fotoana resantsika tony, ary anazavana iantony karazana taridalana ara-panatony. Fa zay very hevitra ra-piainana rehetra na firy taona na inona nahazo azy na inona nahazo azy tao anatin'ny vaninandro mipasika nanafahan'Andriamanitra azy. Tapa-kevitra Andriamanitra, aleo anaovako azy io izy. Aloatra nitako Andriamanitra ny teny tandro Mosesy, efa nanao ianao fa oka zay. Ohatra ny hitako Andriamanitra ny teny tamin'reto vahoaka reto ary zay mihitsy ny ambarany any, reko izy ny fitarainan'ny oloko zay vokatry ny fampijalian'ny Egyptianina sy mipampiasa azy, ary ny fitomaniny sy ny fitarainany sy ny ramasina. Ka zao andray andraikitra ary andray atanana ty vanim-potoany ty, andraisan'Andriamanitra andraikitra, andraisan'Andriamanitra tanana ny fiainana. Niditra nitsehitra Andriamanitra, nanafatra ny Mosesy ny vahoaka amin'ny alin'ny Pasika, ary ao anatin'ity Pasika ity no andray ny andraikitra, fefananao nareo fa tsy navita. Ahita ireo vahoaka ireo, ahita ireo Egyptianina ireo, ary andray fepetrany am'ireo zay natao rehetra teo aloha tsy napetsi-bolomaso amin'ny Farao, ary raha mbola ny everiny Farao fa ohatra ny vahaolana rehetra isan'andro, ny vahaolana hoentin'Andriamanitra, dia ohatra ny azoko sary an-tsaina ny tenin'ny Farao manao hoe tsy entinareo ataovy zay tianareo atao izany tsy efa nandalo teto inona ny vahaolana tsy efa nataonareo laza zay mbola mavita fa ny tsy fantany fa zany Andriamanitra zany ry havana rehefa miditra nitsehitra. Tsisy matohatra an'izany ary tsisy maharavany zany, ary zany no tiako hozaraina aminao eto androany, ary zany ny nanasana ianao androany hoe andramo miditra lalina dia avelao Andriamanitra hiditra tsehitra, fa tao ambadiky mifandraisan'Andriamanitra tsehitra. Zany moa velabelarintsika ny tsehitra zany amin'ny asabotsy ho avy izao hifanatry tavitsika, ary mba hifanotrina aminareo aty ny tenanay etsy amangarano eo amin'ny Damaskosy eo no mitsofoka makany eo an-trano fivavahana vaon'ny oloko. Raha mahasoanao ty afatra ity dia afaka tonga ianao etsy akirihiry ao amin'ny Paradise taloha akaiky ny bazary may io, hitanao itoerana io, ho ampahafantarina ianao ao ny fiasan'ny herin'Andriamanitra rahana vavaka matanjaka, zany atao hoe fidiran'Andriamanitra tsehitra izany, satria zany sisa riavana ny andrasan'ny fiainan'ny olona anankiray very hevitra tapidalakale, tsisy fanatenana intsony. Rehefa niditra nitsehitra Andriamanitra, asa raha maraka tsara ny tantara mivakitsika teo ianao, fa tamin'ny misasakala no nampiantso moramora ny Mosesy Arona i Farao manao hoe avy angenareo mirahalahy. Izy mirahalahy le nitevatevainy teo aloha, inona zay Andriamanitra reo zay tsy amotsitra an'ireo zany, raha andehanareo dia mandehana fa mifanananareo, tsy azonareo entina eo an'loza fasivy. Mahita an'izany tantara zany ianao mba mampianatra anao kely amaky baiboly dia jereo eo an'loza fasivy ao fa navelan'ny Farao andeha
ny zanak'Israely fa mifananany rehetra ozy de tsisy azonareo entina zany mahazo ny kristianina be de be afaka mivavaka ary kristianina daholo ny akamarony malagasy ary zany mihitsy ny ambeten'ny olona am'izao fotoan'izao fa tsy efa mpivavaka daholo ve ny olona fa izakory zay afakeo to vao miamahanitra amin'ny firenena eo amin'ny loza fasivy iny ary tarakeo amin'ny loza fasivy ny akamaron'ny olona am'izao fotoan'izao ny vatatena ny afaka mivavaka izy afaka mivavaka fa nyzoany tsy navelany egyptianina anaraka azy mifananany ny dininy egyptianina ijanona ao amin'ny any mifahasalamana izy mivavaka fa mararindany ena makeny amin'ny hôpitaly be de antan'ireo olo reo fa mpivavaka daholo mpandray fanasan'ny tompo mpandraiko amin'io fa mifahasalamana tsy avelany devolo ho afaka ndany enao makatsy ambala tavoangy de ho hitanao fa reo olona voagadra migeja ao reo mpanompon'Andriamanitra ary kristianina daholo manana amin'ny fiangonany daholo fa zao ny dininy devolo ny zoany sy mifafahany de ny anara mpivavaka fa ny fiainany ny fahasalamany ny toekareny ny fiainam-pitiavany piteny fahavalo piteny devoly zany ny zava-misy ary zany ny tenin'ny farao ndaninareo raha andeo zay anompony Andriamanitra reo fa zao fanananareo tsy azo avela fa tsy zany ny teny fikasana ry havana ao anatin'ity pasika ity enao afaka fa ny fanananao afaka enao afaka fa nyzoanao iverina aminao daholo tamin'ny misasakalina no natsony farao Mosesy Arona manao hoe avinareo eto ny vahoaka anareo hiala eto aminay de hoetiko ny fananany zany ry havana ny atao hoe fandresena ary izy fandresena arahana vavaka mahery vaika ho zaraitsika amin'ny fotoana io etsakiriry eria mangarano faharoa amin'ny asabotsy ho avy izao ifanaty tavao isika ary mba isany hitondran zany anjara vavaka mahery vaika izany hitondranao amin'ny fanafahana ny tenanay de ohatra ny azoko sary atsainy Mosesy Arona hoe ohatra mbola alina loatra rangafa aloha mba hiandro maraindraina torimaso zany manaikitra efa olava koa moa fahoriana sy mifantrana ndraindray de ohatra ny tsy mahataitra tsona de fa ho avy ary ny fahafaha fa hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy andriny farao izany ka lasa nandondony isam-baravarana tamin'ny zanak'Israely izy mandihana miala eto aminay nareo de hoeto mifananareo riava malala rehefa Andriamanitra mihetsika de ny fahavalo sy ny fahoriana mihitsy ny tapa-kevitra tsy mazaka amiray monina ho atokantranonao ao intsony rehefa Andriamanitra mihetsika ary idiran'Andriamanitra tsety io fiainanao io tsy sahazanao intsony ny hijanona hiaraka amin'ny fahoriana ao amin'ny tokantranonao io tsy pointiranao intsony ny aina ao anatina toloko ranomaso fijaliana ao anatin'ny fiainanao io andao anao reo ary andositra anao reo ary ny herin'Andriamanitra ny ady sy anafaka anao ao anatin'io adinao io ary ampandresy anao io efa tonga zany fotoana zany ary zao zany fotoana zao vanim-potoanany pasika niala tao an-trano ozy ny zanak'Israely niaraka tamin'ny fahantrano niaraka tamin'ny koba volena koba ho andrahona rapitso maraina zany hoe mety mpivarotra mofogasy raha manondraka daholo ny akamaroany reto olona rehetra zany satria koba sisany tratra teo aminy tsy haiko hoe raha tonga amin'ity fotoana ity na raha alina zany ty antso avy ity de inona sisa nentinao mivoaka ny tranonao miaraka amin'ny toloko miaraka amin'ny alahelo miaraka amin'ny aretina miaraka amin'ny fanilikilina miaraka amin'ny fijaliana fazadino fa rehefa Andriamanitra mandray andraikitra eo no hivadika ny tantara eo no afaka ianao tadidiko tantarana vehivavy mpanompon'Andriamanitra anankiray zay vao nijoro vavolombelona tsy ela teto amin'ny sehetry ny asan'Andriamanitra fa efa nieritreretin'ny fianakaviana ho faty izy vonanto ny toerany tao anatin'ny fianakaviana mivady moa eo akaiky eo ihany fa rehefa nitsabona ity vehivavy ity tratrana karazana aretina famosaviana lafika moa izy mifilazany azy mai malemy mitsika tsikelikely miena ny rao manalo ny toebatany io de mba nandany vola ny fianakaviana de nitondra tany any karazana pitaiza maro samihafa sy mpitsabo maro samihafa isan-karazany natao daholo ny fomba rehetra hitsabona fa farany tonga saina le vehivavy manao hoe tsy mety sitrana oka zay tsy ampiasan'izany karazam-panafody tsy ahitana fahombiazany tsony vola lany ny tena manaonao foana nefa mifahasalamana tsy miova fianakaviana nanesika ihany raha te ivelona arikala de tsy maintsy mikarakara vatana fa amony tena fa nanapa-kevitra le vehivavy hoe oka zay fa leo ahitady an'Andriamanitra napetrany tamin'Andriamanitra amin'ny fiainana nanomboka nahita olana tamin'ny fianakaviana izy ary narin'ny fianakaviana rehefa tsy anaraka amin'ny fitsabona ataonay
rehefa tsy anao nydingana resahanay ka amony tena de ndana mandeha any, tena andana mandeha any arabaky teny, lasa izy sy ny zanany anakefatra. Ary rehefa lasa izy sy ny zanany anakefatra de tany volana vitsivitsy, ary rehefa tany izy volana vitsivitsy de efa niandro reto olona ireto fa fahafatesana sisa no endrasana amin'ny mivehivavy iny, ary aheny vaovao ratsy momba ny mivehivavy iny zany sisa amin'ny feonendrasany hoe maty any iny. Nisy antony tsy maintsy mifaneraserandry zareo, mivadiny keo efa nanary azy. Tsy haiko nasendran'izay hoe lehilahy tsy manana azo ndamosiny de aleny ny hainy teny ray aman-dreniny toy zay nanaraka mivadiny zay ao anatina fahoriana, mbola tantara hafy zany ary manahirany zany. Fa rehefa miveriny ilay vehivavy de gaga amin'ny fianakaviana fa ay mbola velona, ary izy ny fianakaviana ary to mbola velona ianao, ay zany efa nendrasanao ho faty, ary ianao ino endrasany olona ho faty. Tsisy zavatra nylazain'ity vehivavy ity afa-tsy ny hoe no fahasoavan'Andriamanitra, noho i Andriamanitra niditra nitsedra de mbola azo resena ny fahafatesana, azo resena ny ady, azo resena ny fahoriana, azo resena ny fangejana maro samihafa. Ary amin'ny fotoana miditra nitsedra Andriamanitra riavana de akisaka Andriamanitra eo ady mahazo anao reo. Tapa-kevitra ilay fianakaviana nanenjika sy nanary ary nakahala, manomboka zao tompoy ny Andriamanitra ao fa tena mahavonjy anao tokoa. Sitrana le vehivavy, afaka le vehivavy ny fanilikilinana niliny fianakaviana azy lasa nody fahitapity rehefa avy eo ao ambadika Andriamanitra miasa riavana. Io ezaka tsy nahitanao vaolana io, io ady tsy nahitanao vaolana io, io trosa manenjika sy manaraka anao io rehefa mivoaka ny Egyptianina de fahantrana netiny tao fa teo ambadika tao raha toizanao hitantara io. Nomen'Andriamanitra fahasoavana izy fa mifananany Egyptianina rehetra na ny volamena na ny vatosoa na ny volafotsy, lasa ny ambongadiny zany hoe enao mihetsika ny andrasana, Andriamanitra mihetsika ny andrasana, Andriamanitra miditra nitsehitra ny andrasana fa no avinao rehetrarehetra efa eo ampilatanan'Andriamanitra. Vanim-potoana ny Paska izany, ary zany natongavan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ry havana, na antony teo ambony hazo fijaliana isolovonanao ary anavotra anao ary amonjy anao. Jesosy irery ihany no manana an'ilay fahefana milaza manao ry fahafatesanao. Aiza moa ny herinao? Inona ny fanafody efa hitanao? 4 taona zay zanak'Israely ny 300 taona fa ny anao 4 taona. Io olanareo mivady io 4 taona zay. Zanak'Israely ny 300 taona fa io aretinao io 4 taona de mbola ho ampiana 4 taona ihany koa. Zanak'Israely ny 300 taona fa mifantrana ny trosy fa raha vampiainana mahazo anao 4 taona de mbola ho ampiana 4 taona ihany koa. Zao manasa anao zay ary anampy anao zay. Mbola miasa ny herin'Andriamanitra mandraky ty ny androany, hitondra mbavaka anao zay ary ao anatin'ny tony fotoana tony misy an'ilay tao hoe délivrance matanjaka sy mahery vaika, azo arenina ny fiainam-pitiavana sy ny fiainam-pianakaviana, azo arenina ny ara-toekarena sy ny arakasa ary ny arabola. Ireo karazana hery mamatotra anao fanaratsy mampanofo ratsy manakirotana fiainam-pitiavana mandrava fiainana maro samihafa misy hery ao ambadiky reny. Ny herin'ny Paska tompoko no manafaka an'ireny ary ny herin'ny rano Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Tonga ny fotoana anampy anao zay iandry anao zay fa nao fotoantsika amin'ny asabotsy ho avy zao etsakiriry eo amin'ny paradesy teo aloha ary mangarano faharoa ifanatritavitsika amin'ny fotoana io manatena ifankahita aminao ary mino fa ho avy anao ary andray ny anjara fahasoavanao anao. Zao no anaovantsika azy ivavakintsika ary apetrakitsika amin'ny tompo sahady aloha zany fotoana zany zay inonay fa nisavasava ny lalanao ary ilazanay sahady fa na 4 taona na 4 taona zavatra nanjosina azo anao tsy mafy noho ny any zanak'Israely 300 taona io. Na iza fahavalonao tsy mafy no ifaraom-panjakany Egypte io na Nebokadnezara mpanjaka, vadinao io mbola possible iova. Ary ianao afahan'Andriamanitra fa tsy ianao ihany no afaka fa ny momba anao rehetra ho afaka, ny zoanao rehetra iverina, momba anao rehetra ho sitrana ary ho tahina. Ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy, ho tahina ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ka ndao ivavakintsika amin'izao fotoana zao andrafitra sahady izany fotoana rehetra zany ary ivavaka ho an'ny tokantranonao androany, angataka amin'ny tompo mba hiasa izy hiditra nitsetra izy ary andray andraikitra eo amin'ny fiainanao izy ivavaka isika tompoko. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo matokony herinao mahagaga de lay
nanoloranao ny ainao teo amin'ny azo fijaliana tandindon'ilay paska tany amin'ny tany Egypta tamin'ny vanim-potoanany nanafahanao ny zanak'Israely andevo 700 taona ary napetrenao ny herin'ny Farao natoy ahoana ny heriny mivoaka tamin'ny kalalahana tao amin'ny tany Egypta misasakalina ny zanak'Israely satria noraisinao andraikitra ny adiny noresenao ny fahoriana ary noresenao ny fahavalony toy izany koa tompoko no inoko fa anafaka ny vahoakanao eto mifatro toa masina manaraka an'ity fandarany ity ianao amin'izao vaninandro ny paska izao paska fandalovana mandalo ianao Jehova manafaka ianao maro ndray no afaka maro no sitrana tsy mivatatena ny any no afaka sy ho tonga ny ampiangonana fa hotahina ny fahasalamana hotahina ny arabola hotahina ny fiainam-pitiavana hotahina ny arakasy hotahina amin'ny zavatra rehetrarehetra izy hovanao ny fatorana tompo eto dia manonona sady an'izany ery ny fitsanganana amin'ny maty ery ny fandresenao ny fasana sy ny fahafatesana sy ny fiainatsita izany anafaka ny olonao sy mivahoakanao ianao da io ny fotoana amin'ny asabotsy ho avy io tompo zay ho taterahana itsy akiriry seria mangarany faharoa ary manerana ny trano fiangonana vaony olo koa anafaka vahoaka maro ianao ary hitatokatrano maro ary amin'ity anio ity dia fa ato amin'reto fianakaviany reto ianao ato amin'reto tokatrano reto ianao amin'ny saotra Jesosy amin'ny anaranao ny anaovana amin'ny fangatahana amen. Samy tahiny tompo isika menakavy ny pasteur Ertina Rafanomezatsomo no miaraka taminao teto androany no ny fahasoavan'ny tompo fandaminana ny zavatra rehetra dia mba mitondra ny afatra zay ampitenen'ny tompo anay zay anananay fanantenana fa hitondra soanao zany rehetrarehetra zany ka dia mirary soanao amafisana ihany ny filazana zany fa etsy akiriry no rendez-vous tsika amin'ny asabotsy ho avy izao manomboka amin'ny 6 ora ary toy izany koa eria mangarany faharoa miaraka miara-mizotra amin'io ihany samy mety aminao daholo retoerandreo dia ianao no misafidy fa iray ihany ny zavatra zarainao mbola iresaka hatrany hatrany momba ny paska sy ny fanafahan Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliantsika ary mifamonjena netiny zay osatarinao horaisinao ary iainanao any tompo ane hitantsika menakavy mametraka mandra-piona mandra-piresaka veloma vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba Aku nanisik ampunya palai amini